Vehivavy malagasy na vitsy aza dia nitombo ny tany fandraisany andraikitra amin'ny raharaham-pirenena. Kandidaty Tojo Ravalomanana azo atao tsara ny mampandroso sy manovana Antananarivo, mila miara-miasa ny rehetra. Tiako i Madagasikara miomana ho amin'ny fifidianana notokanana ny QG Central Letsibelera. Arrivany alakamisy faraika amin'ny telopolo ny volana oktobra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Fiainam-pirenena sy fiainan'antoko no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao. Tsy maintsy ataotsika ny fanarenana an'Antananarivo ary vitatsika izany hoy ny filoha Marc Ravalomanana androany. Mitaky firaisan-kinany rehetra nefa no mba ahafahana atonga amin'ny fanovana sy ny fanantenana. Nitodika manokana tamin'ny mponina Antananarivo mba hijery ny hoavin'ireo taranaka faramandimby ny filoha nasionaly ny antoko tiako i Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana. Doaratsika ny tady-baovao mahakasika izay. Na teo aza ny fanankanana azy tsy hanavotra an'Antananarivo dia niantsony rehetra mijoro ny filoha Marc Ravalomanana hitady vahaolana ho an'ny renivohitry Madagasikara. Tsy azo jerem-potsiny hoy izy ny antsoantso fa tena mila ary mitaky fanarenana Antananarivo. Dia tia teny aminareo koa fa na dia efa vita daholo ary tontataratasy rehetra manakolazaina momba an'izany fa tena tsy rariny loatra iny. Misy manam-pahaizana momba ny lalàna eran-tany avy any Genève nandefasanay kopia tany amin'ny Afrikanina, ny Union Afrikanina, tany amin'ny Sud-Afrikanina, SADC. Hoe ty venao dia zao mbola zatra mitraka aminareo fa dia milaza hoe zao nataovy. Ty teny aminareo aho hoe nanao araka zazo ataotsika ary tena niasa izay isaorana sy akasitrahana indrindra. Zava-dehibe anankiray izay tsara mpahafantarana anareo zany. Nataonay daholo zazo atao rehetrarehetra ary nresahana daholo izay mba namana sana daholo izy rahalahy ty baiko amin'ny olona anankiray. Zay fotsiny. Dia tsy amelana Ravalomanana miakatra kanjo. Ty asehoko aminareo fa tsy izy reny manana solution manantsika e. Dia montrentsika fa manantsika. Fanarenana an'Antananarivo no fanamby apetraka ary azo antoka tanteraka ny ahavita izany raha mirahina ny rehetra. Goavana ny fahampotehana sy ny faharavana saingy tsy ampihemotra antsika tsy hanavitra ny vahoaka malagasy izany hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Rehefa tsy mahita vahaolan'ireo tsara amin'ireo vao mangata-tsodrano miala. Zay ihany. Zay ihany hoy aminareo satria ny antony dia nanao izy azy ny atao rehetra izy ireo anakanana anahy. Fa ka za voasakana ko arivo raha e. Arivo vavy e. Fanarenana Antananarivo renivohitra no ataotsika. Miandry ny vahoaka. Ao anatin'izany le tanora ny antsoantso teo niova ambany feo tena tanora. Tena mangasiasy izy ireo. Manana fanantenana izy ireo nefa tsy fatany zay tarika azy. Io anao Tojo. Tena ataovy zay tarihana azy fa miandry anao izy ireo. Ary tsy taza-potsiny izy ireo fa anao araka zazo atao. Efa ezaka lehibe no ataontsika hatramin'izay. Fa na ny sakanana ary Ravalomanana mbola nisy ihany Ravalomanana. Tsy ho foana mihitsy io akory. Na ny tapana ary jiro mbola manana solony ihany tsika izao hitanao zany. Ka tsy miasa irery isika tamin'ny fampatokisana anareo fa tsy ho voasakan'ireo naoviana mihitsy isika. Diso be zany. Zany eritreritra reo zany hoe eo mpanaovana kabaro ny tapana zany nirodorodo zany eo. Dia isoa reko manokana mihitsy reo namana sy tapaka rehetra na ny avy eto toerana, mpiara-miasa, ny avy any ivelany, Dilambato. Nanampy izy na me fanomezana iny aby mampahory anao président. Dia tsy maintsy hatsangana ao Ravalomanana toany izahay. Eny ary. Fa iza mitantana sitraikefa efa nananana ary ny fanarahana fitsipika no paikady ahafahana mitondra fanovana ho an'Antananarivo. Miantso ny vahoaka malagasy ho tonga saina sy irahina arak'izany ny tenany ka ny hoavin'ny taranaka faramandimby no tokony ho banjininy. Miantso vahoaka malagasy rehetra mba hanao arak'izay azo atao mihitsy fa tena mijaly ny taranakitsika mijaly no hoavintsika. Mangiry firy loatra ary lalina loatra ny fahoriana. Fa tena fanarenana no ataontsika. Tsy maintsy miasa amin'ny mangarahary tsika. Tsy maintsy mampiasa an'ireo fitaovana sy olona manana an'izay traikefa izay tsika. Tsy afaka natanteraka izany anefa isika raha tsy eo aloha ny fahaizana mitantana.
mahalala aloha dia mahay dia avita am'izay tsika aveo malala izy a dia mahay izy amin'ny traikefa zay nanana azy anaovana azy ihany a zay fomba hitondrako azy ihany tsy maninona na babena na tosika natao inona fa hainy io mino aho fa ho hainy io ary tsy maintsy avita izy rehefa aveo. Antananarivo mendrika ny mareny vohitra azy no fanamby manana traikefa ho amin'izany etiky Madagasikara ho iatrany nambarany ny filoha nasionaliny izay nanamarika fa tsy hiasa rery ny kandidata Tojo Ravalomanana fanampy azy ny timy mba ho rehare sy ho lazan'ny Madagasikara indray ny fivoarana Antananarivo sy ny mponina ao aminy ho ihany ny filoha Marc Ravalomanana. Fa mbola manodidina izay vaovao izay hiatrany dia antoko lehibe velona tsy miasa ny tiky Madagasikara. Manana ny rafitra rehetra izy manomboka eny anivon'ny fokontany, ny distrika, ny faritany ary ny nasionaly. Tsy eto Antananarivo ihany fa manerana nosy ny fisiny izay rafitra izay. Miomana ary vonona amin'ny fiatrena ny fifidianana be ny tanàna ny antoko amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany ny fiomanana sy ny fananganana ireo QG eny anivon'ireo boriboritany enina. Mijoro ihany koa izao ny QG central etsy Bel Air ary notokanana androany izany. Nanamafy ny filoha nasionaly ny antoko tiky Madagasikara Marc Ravalomanana fa tena hiasa ny tima sy ireo mpiaradia aminy satria miandry Antananarivo. Tato-baovao eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Princy. Vita somatsara izy tia dotokanatsika ka dia angatana amin'Andriamanitra mba ho tanteraka somatsara ny asa sy ny fanaovana ny pré-campagne sy ny campagne sy ny fampandanina ny kandidatsika Ravalomanana Tojo. Dia ega ndre ka ombantsika mandrakarivo Andriamanitra ary fanamasina hiasa mahery amintsika. Tehaka mafibetsika tompolazy tompivavy. Izay toerana iasan'ny reo tompon'andraikitra voalohany eto amin'ity QG central ity ary indrindrindrindra anamafisana nireo toromarika sy paikady rehetra entina anatanterahana zany. Dia mbola angatantsika hatrany ny fanahy masina hiasa mahery amintsika mba hatanterantsika ny asa sy andraikitra apetraka amintsika. Tehaka mafibe tompolazy tompivavy andraisantsika izay fanapahana ruban amin'ny fiakarana amin'ny rihana amin'ity trano hiasany kandidat Tojo Ravalomanana ity. Fanaovana serasera sy fampiasana an'ireo teknôlôjia rehetra mba hanaraka tsara ny toetrandro misy ankehitriny eran-tany. Ka dia ho tapahantsika ty ruban ty ahafahantsika miasa miaraka ary indrindra anjakan'ny famarinana sy ady amin'ny kolikoly. Fotodrafitrasa ity tena manara-penitra tokoa sy manaraka tsara n'ireo qualité nareo le fepetra rehetra iraisam-pirenena izy ity. Fifandraisana serasera ary indrindrindrindra fanaovana n'ireo dinika maro samihafa no atao eto ary andraisana n'ireo vahiny maro samihafa. Dia ho tapahantsika ihany koa ty ruban ty ary manamafy hatrany fa tena mampiasa izay fitaovana rehetra afaka anatanterahana n'ity fifidianana ity erovana ny safidim-bahoaka tsika. Tehaka ihany koa ny andraisantsika an'izay fanapahana ny ruban faefatra amin'izay rihana sy ny efitrano iandraikitra ny. Dia atindray ny fisakafoanana ho an'ireo le olona izay tonga izay manan-kaja dia miara-misakafo sy manao izay fomba rehetra ahafahana mifampiresaka ary fandinika izay mahasoa. Ka dia hotokanantsika koa ty toeram-pisakafoanana ity mba hahatonga ny olona rehetra azoto hiasa sy ame fanantenana indray fanavoizana fanantenana. Tehaka ihany koa ny andraisantsika an'izay fanapahana ny ruban ao amin'izay efitrano natokana isakafoanana satria toerana ifandraisan'ireo QG eny amin'ny boriboritany eniny sy ireo tompon'andraikitra samihafa ary natao hiasana mandritra ny fiatrehana ny fifidianana ity ny QG eto Bel Air ity. Manana andraikitra ny rehetra manoloana ny fanambiapetraka dia ny fanavotana an'Antananarivo hoy ny filoha nasionaly ny antoko. Misy ny rafitra sy ny fitsipika arainy mba ahafana manatratra ny fanantenana ho an'ny fanovana hoy ny filoha Marc Ravalomanana androany. Ity QG central ity ne dia anafaingana ny fampitana vaovao. Ty QG central ity ne dia andraisana an'ireo olona
zay tena ty laza sy anambarany zava-misy marina any ka aoka isika tsy anadiny fa hoe asio fotsiny ty zavary ty fa iasana mihitsy izy ty ao ambony eo misy fitaovana afahantsika miara-miasa zay voka-pifidianana rehetra mivoaka sy miditra eo tonga dia atan daholy tonga dia en direct daholy noho izany a mampiasa ny fitaovana ary fombontsika aoka tsika ho hita taratra tsara amin'ny asa ataotsika fa ny fanajantsika ny fitsipika na ny discipline no taratra ianareo eny amin'ireny QG reny no fitaratra ary ianareo no sofina sy maso hoy aminareo hoe ny député no mitarika ny ekipa rehetra eny amin'ny arrondissement afaka mifandray amin'ny QG central ianareo zay miasa eny amin'ny arrondissement eny fa tsy maintsy mampafantatra milaza andreo solombavam-baoko reo izy fandaminana ny amin'izany ny ezahana dia ny fanomorana ny fifandraisana fa tokony tsy ho asarotony intsony tokony tsy asarotana intsony aoka tsy ho adinontsika fa tokana ihany ny tanjona dia ny aka ny fitantanana tanana rivo zay ihany ny tanjona tsy maintsy manao zaza ataonareo asa mirindra asa milamina zay ny dia davintsika ho vita ary vahoaka rehetra mahalala ny zavatra ataontsika rehetra satria efa tena ty iovo te hanana fanantenana vahoaka ianareo zay miandraikitra sy miasa amin'ireny QG reny ary indrindra fa eto amin'ny central dia tokony anao ezaka manokana amin'ny fifandraisana amin'ireo any amin'ny arrondissement marina fa ianareo no andrindra ny fiarah-miasa kanefa aza dino ihany koa fa tsy zareo rery fa any amin'ny arrondissement sy ny etienne central tsy maintsy miasa miaraka fitaovana eo ampelantanantsika atao amin'ny toko tim ny QG fa tsy hoe rendrarendra fotsiny akory na fisesehoana fotsiny efa samy manana ny QG-ny ny eny anivony boriboritany enina eto andrenivohitra miampy ity eto Belair ity eny anivony QG no anomezana ireo toromarika sy ny fampirisiana samihafa ho an'ireo rehetra tompon'andraikitra mba hiantohana ny fahalavorariany pitsopitsony rehetra amin'ny lalanjotra mpifidianana io koa no ahafahana mandresy lahatra ny mpifidy voasoratra anarana andeha an-datsabato rehefa tonga ny androm-pifidianana porofoy ny antoko tima sy ireo mpanohana azy fa isan'ny antoko vitsy mba tsy ilazana hoe iray na roa manana fototra ijoroana amin'ny mantoko velona azy ny tim izay manana reo rafitra sy ratsamangaika eny anivon'ny fokotany sy ny distrika amin'ny faritra maro manerana nosy fa azo atao tsara ny manova Antananarivo ho ny kandidat Tojo Ravalomanana rehefa nahita ny zavamisy eny anivon'ireo boriboritany enina eto andrenivohitra mitaky fahatongavan-tsaina avy amin'ny rehetra ny fahampotena misy satria ny rehetra no mila miara-manapa-kevitra anova ka anarina ny faharavana tato baovao eo amin'ny sarisindatsara ny Mathieu Prince Atrandy mijaly ny mponina eto Antananarivo hoy ny kandidat Tojo Ravalomanana androany mitaky asa mafy sy goavana ny fanarenana ny fahampotena andrenivohitra hoy izy vonina hitarika ny sy ny fanovana ny tenany fanovana azo tsapaitanana sy hita maso fa tsy fampanofisana hoy izy nilaza nefa ny kandidat Ravalomanana fa tsy hiasa irery ny tenany fa mitaky fahavonona sy fanapahan-kevitry ny mponina Antananarivo amaranana miaraka izao fahoriana sy fahantrana izao mitaky ifandraisana andraikitra ny fanovana hoy ny kandidat Tojo Ravalomanana teo amin'le pré-campagne dia efa nisan'ny teny sady tsarovo zay rehefa tonga ao ianao e tena tsarovako ianao rehefa tonga ao fa ndao aloha tsika hiaraka andeha eo azonareo tena mbola asa be le izy fa sika rehetra miaraka le izy isika rehetra mihitsy mahavariana fa eto Antananarivo misy atsika hitako le problème visitentsika ny arrondissement Anakenina zavatra ray voalohany afaka ataoko ngamba raha hoe bango tokana le izy dia tena misy le fahantrana tsy afenina le fahantrana fa tena mahantra raha malagasy tsy irarany mihitsy zao fahantrana mipetraka zao tsy irarany tsisy olombelona miaina ohatr' zao tsony any ivelany any tena marina zany lozy tena lozy ty tena lozy le apalany iny eo ihany fa le anarina anyty tena ilaina atsika rehetrarehetra mihitsy tsy anaovantsika kravaty koa le kabariny bogosy teo satria mba misy olona hafa koa lokony kravaty vahoaka atsika daholo ihany reny azonareo zany tsika tsy manavakavaka tsy manelikilika fa tena amonjy ny mpiarabelona amintsika mihitsy ary tena volonté le izy
hafa le hoe développement selfie, lokolokoana le trano dia lazaina fa vita, loko ivelany fotsiny zany fa tsy any anatiny. Ny antsika le fanovana tena manova le ao anatiny tsiraray avy mihitsy. Zany hoe raha tonga teto ianao mandra-pivoaka anao eto efa olom-baovao ianao. Zany le fanovana tetavintsika. Fa tena mijaly ny vahoaka malagasy, tena mijaly. Ary eto dia mifelicité atsika menakavy na vita ny survivre le fiainanao hitako teo. Tena marina, miala 10 metatra ny arabe ianao dia efa tena fahantrana lalina. Fahantrana seuil de pauvreté $2 à jour. Sous le seuil de pauvreté moins de $1 à jour. Fa izy rehetra moins de $1 daholo ny hitako teo tena tsy afeniko zany. Fa na izany na tsy zany ary dia mbola fiera ihany zahako hoe zanak'Antananarivo ary izany hitarika anareo. Fiertsika hoe atsika Antananarivo ary hovaintsika io, arovantsika ny hoavin'ny taranakitsika. Andraikitra voalohany ho an'ny vahoaka n'Antananarivo mila fiovana ny tsy fanakalozana amin'ny zavatra tsy mahavita taona, ny safidy mandritra ny fifidianana. Fanovana tena izy no apetraketo mba hitsinjovana ny ankehitriny sy hijerena manokana ny taranaka faramandimby. Arovantsika no hoavin'ny taranaka faramandimbytsika fa tsy amidimiditsika 50,000 ariary zany. Eto verina ny ianareo, mavita tsara no izany zay. Ary tena fanovana tena izy no ataotsika. Zao tsika tamin'ny nanomboka ny ty pré-campagne ty dia nisafidy ny teny hoe fanovana sy fanantenana. Na reo mpifaninana amintsika ary miteny daholo hoe zay koa anao fanovana, nefa izy ary le tokony hovainako. Zany hoe efa tena miray hevitra amintsika zany fa tena ilaina le fanovana, tena mila fanovana, tena fa mangidy le fiainana, tsy iainana tsony le fiainana fa edivana. Zany ny atao hoe survie. Azo atao tsara ny mitondra fampandrosoana Antananarivo ho hiatrany ny candidat Tojo Ravalomanana. Tsy hoe impossible ane manao le développement reto, manala zordira ve dia tsy ho haitsika, manao curage nadal ve dia tsy ho haitsika, anao lalana ve dia tsy ho haitsika. Zao misy fifidianana vita hatramin'ny lalana atao amintsika eto. Zay rehefa misy zany ny fifidianana voamboarina ny lalana dia zarazaraina vary kely eny dia zay. Azonareo tsy mety zany, tsy tian'ny atoko amin'ny mpandresy zany. Tsika tena hanao azy ary tena andresitsika. Zay fa dia miara-miasa tsika rehetrarehetra, matoky anareo ary za atokisanareo. Araka izany, manana andraikitra ifanentana andeha hifidy ny isam-pianakaviana sy ny isam-piarahamonina. Anjara biriky amin'ny fanovana tiana apetraka eto Antananarivo izany satria miaraka andrehetra, miara-mirona, miara-mamindra dia ho tanteraka ny fandresena izay andrasana. Mitabe, mifampitantana, iray tsy mivaky. Samy manana ny andraikiny kanefa mifampisakambina, mifanome tantsoroka. Fa izany no antoka andresena an'izao fifidianana izao ho hiatrany ny candidat Tojo Ravalomanana layirana faefatra ao amin'ny bileta tokana. Fa vaovao makasika ny raharam-pirenena izay mafana amin'izao fotoana izao dia mila tandremana tsara ny fitondrantena rehefa mitondra firenena hoy ny filoha Marc Ravalomanana androany. Raha namaly ny fanontaniany mpanao gazety momba ny raharaha-volamena izay tratra sy nigazana taty Komoro ary miteraka disadisa eo amin'ireo nosy rotonta. Ankoatra izay dia nitondra fanazavana ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana mahakasika ny fitakiana mangarahara amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Tato-baovao eo amin'ny sarin-datsariny Mathieu Prince Atrany. Mangarahara no takiana amin'ny fangatahana fisiriana ny pitsopitsony ara-pifidianana hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Ny arandrehetra nahita mantsy ny lesoka nandritra ny fifidianana faranteo, raha tsy ilaza afa-tsy ny doublon sy ny triplon sy ireo lesoka maro samihafa. Ho fisoroana ireny lesoka ireny, azahoany olom-pirenena antoka fa mangarahara sy marina ny fifidianana sy ny voka-pifidianana no antony itakiny tiako Madagasikara ny fitsiriana na audita ny pitsopitso momba ny fifidianana ao amin'ny voamera maleo tena amin'sana ny fifidianana. Fa tsy le lisy mpifidianana iny anaovana audit le taloha iny efa vita. Fa le processus mihitsy tsy maintsy rano niaraka taminay tany ny expert dia resaka amin'ireo. Fa mbola ho any amin'ny OIF koa izahay hanazava azy. Azonao andanan'le famarinana tsara ny izy mangarahara zay zavatra kendrena. Dia na audit ny ilazana azy na fomba hafa ny ilazana azy miara-manamarina an'izy.
satria alohan'ny ambohan'ilay fitaom-pifidianana mihitsy no tokony hamarinina miaraka daholo izy rehetra azonao fa raha misy aniny teny an'izany a iona aminy zay rehefa tonga le bulletin de spécimen de resaka aminy zay fa ankoatra izay dia nilaza ny filomarika Ravalomanana fa saripady ny fifandraisana amin'ireo firenena mifanolobodirindrina toa ny Komoro raha nilaza ny heviny manoloana ny fifanjanany tady eo amin'ny nosy rotonda zao a ny relation diplomatique indrindrindrindra amin'ireny firenena zay mifanila bodirindrina amintsika ireny tandrovana toy ny Andrakandriamaso tsy andaingy mihitsy reny satria information internationale no azony vaovao azony ka misy ve sa tsy misy le zavatra natao misy ve volamena 50 kilo sa tsisy ray zay ary izy antondra lizina kany ary izy nanao azy roa zay ary atraiza matoy izy ny teny andriny matoy ny famaly ohatrany io fantatry ny communauté internationale any New York nge zany ny assemblée générale Nations Unies de za tsy afaka hiteny hoe momba ny atsy izy momba ny aria fotra ny ilzy parsa ihany io fa nilanila kao de tapitro ihany ny fotoana fa tsy azo atao mihitsy a no fanditra na miady na any amin'ireny ino ty izy ireny firenena fanila bodirindrina reny ohatra zao Maurice kely valivetika hoe tsy sahatsika ary miady amin'io de Komoro vao mi tena mandrano tsika taloha lasa manana zao izy indray mibetriko atsika zao keny avake tena tokony mila mitandrina mila fahaizana mipetraka amin'izany toerana filoham-pirenena zany ary manaja tena tsara tsy tongatonga ho azy ny fivoaham-baovao taka ireny ho iatrany filomarika Ravalomanana mitaky fahamatorana na ho an'ny tena na ho an'ny fianakaviana ny fitantanana firenena satria ny mpitondra no ataon'ny vahoaka modely sy solo tena ny firenena iray manontolo manoloana izao tontolo izao fa iverina vetivety ao anatin'ny vaovao makasika ny fitokanana ny QG na ny quartier général tetsy Bel-Air sika ao anatin'ity fanadihadinana manaraka ity maro ireo lesika mila arenina ka mitaky firaisan-kinany rehetra hiatrika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna tsy manana zo anao fahadisoana ny rehetra fa tsy maintsy mivonona ny andresy mila mailo ihany koa ka hijoro amin'ny fahamarinana manoloana ny endrika alabato samihafa ndao raha tsika ny fanampanazavana mahakasika izay mila fanarenana goavana ny Tananarivo tsy manana zo anao fahadisoana fa tsy maintsy mivonona andresy isika ho nisy olom-bavam-bahoaka maître Andre Rafimanantsoa asa goavana miandry ary tsy maintsy amafisina ny ady amin'ny alabato tsy manana droit à l'erreur tsika tsy manana droit à l'erreur zay tsy manana zo anao fahadisoana fa condamné votery tsy maintsy ataotsika zay ampandresy antojo Ravalomanana ao boribory tany voalohany ny tiako tenenao anatin'izay dia izao isika manana Ravalomanana double Ravalomanana président Ravalomanana tojo Ravalomanana ireo olona reo everitsika fa ohatratsika rehefa ilatsaka hoe milatsaka hividiana dia tsika rehetrarehetra reo zany namany milatsaka ho vidiana daholo tsisy anao tandrevaka tsisy anao iraviravin-tanana tsisy atahotra hijoro tsy fifidianana fotsiny atao fa ady amin'ny alabato ady mikimaky efa manompoka izy zao ary efa enontsika hoe zozony atao tsy lavitra ny fanovana rehefa mijoro hitojo Ravalomanana raha ny zava-misy eto dia tetsy mampite hita nefa dia vonony ianao tafitanao satria fa nindroso anao avany tao tafitanao ndrany tafiditsika mianakavy minisy manantena zay le fanantenana goavana andratsika satria rehefa vitanao daholo manala an'ireo zavatra maloto tsy mety hitatsika rehetrarehetra teo le fanovana rehefa vita amin'ny fanovanao dia tanteraka fa misy fanantenana reraka ny mponiny reraka ny ano anana resara ny lotsy aizina lava tsy misy anterana fa samy manafitra ny tenany tojo vahonana Antananarivo tojo Ravalomanana efa tsy tako na feniny intsony reraka ny posy reraka isika vahoaka ray manontolo reraka koa Antananarivo ao anatin'izany marina zay sa tsy marina reraka avy Antananarivo sa tsy reraka zany zava-misy eto monsieur le maire zay no antony hijoroandray ary tena nijoro tsy mipetraka ntsony reto ponina ato amin'ny 3e arrondissement reto satria inona mananteny izy fa ny aminao ilay fanovana ary inoko fa miaraka amin'ireo conseil municipal rehetrarehetra eo dia iova tokoa ty tanànatsika tanàna mamitsika ty satria
tanàna lehibe atsika menakafy ty monsieur le maire samy tany zanaka Antananarivo tsika rehetra zao ka aza vela ary zay ao aorinanao foana. Tsy vao izao hoe niatrika fifidianana natokontsika i Madagasikara. Maro ireo lesoka mila arenina tamin'ireo fifidianana nifandimby, indrindra ny fifidianana be ny tanàna farany mitovy amin'ny ohatriana izao. Mitaky firaisan-kinany rehetra izany fa tsy vita ny zanak dada fotsiny. Io tsy hoe zanak dada fotsiny zay no nahatonga azy candidat fa manoloana ny contexte misy eto na ny politika ny zavatra ianan'ny firenena dia mahafeno ny fepetra io candidat atsika io. Manana conviction izy, manana ny compétence izy ary manana détermination hiaraka amintsika hanavitra nyty Antananarivo sy Madagasikara ty. Ny farany niatrika fifidianana antsika tamin'ny 2012 candidat za tamin'izay fotoana izay. Nreharentsika fa hibata fandresena ary maro to amintsika no ny teny hoe efa mandresitsika nandresy mihitsy tsika fa nangalarana. Ny tiako ampatsahivina an'izay dia zao maro ny lesoka tamin'iny fifidianana iny, betsaka ny lesoka ny tsy ny fiomanantsika ny meloha ary betsaka ihany koa ny lesoka zay tsy tena tao anatin'ny firaisan-kina tanteraka. Mety avamiko izay candidat nefa mety avy amintsika izay mpanaradi ihany koa tsy dia tena nao vainga indondra raha aniny fifidianana iny fa eto dia manentana antsika rehetra kiondalana ho an'ny firenena ny fifidianana be ny tanàna Antananarivo renivohitra, kiondalana ho an'ny antoko-tika Madagasikara ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina Antananarivo renivohitra. Ny fandresena zay ho azo ny candidat, fandresena ho atsika rehetrarehetra, fandresena ho an'ny tolona zay efa natombokitsika, fandresena ho an'ireo vahoaka malagasy mila vonjy rehetrarehetra ireo tsy tapitra hatreo mbola mitony ady ho amin'ny fanovana sy fampandrosoana ny tanàna sy ny firenena izay andrandrainy maro anisa amin'izao fotoana izao. Mandroso ny andresy isika mandroso mila sa efa manana traikefa ireo namana manatrika rehetra eo any boribory-tany enina tsy atory voanjo adiny ireo. Fantatsika koa nefa mampatsiany amin'ny hoe ireo ndray dia enatanatsaka ilay faefana, tsy amela mora fotsiny ireo olony ireo. Zay ny tokony hijoroantsika, ampiasaintsika ny traikefa zay ananatsika rehetra, mbola hitenenana amintsika rehetra hoe mbola mitoy ny ady ary tsika tsy anaiky lembenana satria manana ny traikefa, manana mpitarika tsika mahay, manana candidat zay manana ny fahaiza-manao, manana fahalalana voaresaka teo zany zavatra zany, manana finoana ihany koa, manana fanantenana fa ho avy ilay fanovana ho any amin'ny fampandrosoana. Tokana ny candidat ny fanoerana eto Antananarivo renivohitra dia Itojo Ravalomanana. Tsy tokony voarebireby amin'ireo karazana fandemetsaina sy filazana samihafa entina nodinana saim-bahoaka ny olom-pirenena fa hijoro hiaro ny fahamarinana. Misy anankifito ny candidat Andriamatofiloha fa dia misy ao mioeraoera hoe izy koa dia candidat andro fanoerana. Aza manaiky fitahana isika vahoaka fa raha ihany ny candidat amin'ny fanoerana, raha ihany ny candidat andro fanovana dia tsy izy zany fa larana fa efatra Itojo Ravalomanana tokolasy tokovavy. Satria misy miteny hoe zay nge tao ihany, zay nge zao ihany. Aza manaiky fitahana isika vahoaka. Fa tsy vitan'olo tokana ny asa fanarenana takiany zavamisy eto Antananarivo, fa mitaky ary mila ndrehetra andraindraikitra sy miara-miasa. Maro be ireo resy lahatra amin'ny fanohanana ny candidat Itojo Ravalomanana ka nanamafy ny fahavonana iara-iasa hatramin'ny farany isitrahana fanantenana amin'ny fanovana. Torantsika ny tadi-baovao ny Ando Miaratiana eo amin'ny sasindratsarin'ny tahiriny ay. Ny tanora no maro anisa mandrafitra ny fiarahamonina malagasy. Misedra olana maro lafa nefa ny ankamaroan'izy ireo manoloana ny zavamisy ainana ankehitriny. Tsy tokony taza-potsiny izany ny tanora fa hitsangana, hijoro, andraindraikitra feno amin'ny fiainam-pirenena dia ny fifidianana izany. Ry tanora toay, mampitebiteby antsika no avy. Mampitebiteby antsika ny tsy fanana asa maharitra ary mampitebiteby antsika ny faharavany ny asa ny arivo. Dia manontany tentsika mbola misy fanantenana ve? Kivy isika leo vao mahendra hoe fifidianana. Izao anefa olona iray dia efa afaka mitondra fanovana satria hitondra fanantenana izy. Raha maniry hitondra fanovana raha ianareo tanora aty arivo dia andao mba hiaraka aminay. Inona natao fanovana? Ny fanovana dia toy ny olona anankiray
mandamina ny fandrinany izay natoriny vao maraina ny andro manomboka mikely indrindra mandra-patonga ny any amin'ny fiarany ariva ka raha sanatsika ratsy ny andro tonga ao an-trano izy a dia hitany eo ilay fandrina fa milamina iny fandrina milamina iny a no antoko ny fanaitana indray a hiatrehany a ny ampitso feno fahombiazana dia izao ry tanora toay ry tanora toanay ato amin'ny antokontsika io Madagasikara aoka tsy tebiteby ny amin'ny hoavy isika tanora na inona lalam-pianarana sy lalam-piainana no safiditsika tsirairay avy raha miasa amin'ny fotanteraka isan'andro isika dia tsy tebiteby a ny amin'ny vokatra izany minoay ianareo fa indray andro a dia ho isan'ireo olona sangany sy mamiratra ho an'ny arivo a izao sy ianao entano ao ireo tanora namantsika fa ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ihany a no lalatokana ahafahana manovy izao zava-misy izao a hitondrantsika miaraka ny fanovana sy ny fanantenana mitaky fomba fiasa mahomby sy maritra ny fanatrarana an-tanjony ka namafisany ireo ezaka rehetra azona makany amin'ny fandresena reny rehetrarehetra reny mila fanovana ary zay fanovana zay tsy vita raha tsy alamina ny fomba fiasa sy ny fomba fiady satria aza mieritetrinareo fa mora ny zavatra atretsika miady mba ahazo fahefana hanova miady isika mba ahafahana manatsara ny fiainana Tananarivo fa tsy ohatr' zao foana ary ny farany zavatra tiana ho tenenina aminareo dia zao hoe matotsika mijoro ohatr' zao say miatrika ny zavatra ohatr' zao dia manana fanantenantsika fa andresy ka aza votsika io fanantenana tsy mandeha irery ny kandida Tojo Ravalomanana fa manamafy ny fahavononany hiara hiasa amin'ny boribory-tany enina mandrafitra ny Antananarivo io no fanantenana ho amin'ny fanovana anao zay tratry ny herinay satria raha jerena ny zavatra misy rehetrarehetra dia 80 isan-jato mihitsy a mitodika sady faly ary mirana ary mame fanantenana indrindra fa miteny an-dalana rehetrarehetra teny ka dia matokisa ianao fa raha fijerinay aloha dia hoe zanaky rehefa mangotraka io tsy atahotra mangorovitsika ary zany kiny hoe ahitatsika eo fa ny hoe ny voromanga tsy mba hitera-borondolo a fa tena zanaky dada voromanga dia hitera-boromanga zay no ifamezantsika toky eto fa dia tena favori Tojo Ravalomanana miara-metana trantsika amin'ny fampandrosonana Tananarivo antso ho an'ny manatsaina antso ho an'ireo tonga saina antso ho an'ireo manam-panahy andetsika hiara-dalana mitojo Ravalomanana tokotely mahasana andro isiny ny fanovana ny mpanolo-tsainy tanàna izay tompona andraikitra feno amin'ny fampandrosona na izany ara-tsaina na ara-kevitra mitaky fiara-miasa zany indrindra fiammalony manoloana ireo kajikajy sy politika maloto mety ho ataony mpifanandriny dia izay dia natotona ny herinay sy ny fahaizanay ary ny fahamailonay mba andresy i Tojo Ravalomanana sy mba ho maromaro koa zany ny conseiller rehetrarehetra ho tafiditra ao satria rehefa betsaka ny conseiller dia mandeha ho azy ny fanapaha-kevitra zay ho raisina amaranako azy tsika rehetrarehetra zao dia tompona andraikitra daholo dia manantena ny fiara-miasa aminareo izahay atotonareo koa ny herinareo ny fahaizanareo sy ny fahamailonareo manoloanan'ireo le mpangalatra devantsika reo adidy tsy andraikitry ny olo-pirenena tsy ahaveryzo ny fandehanana mifidy io no dingana voaloma andrate iova sy anova tantara miankina amin'ny tsiraray araka izany ny sina fanovana eto na tsy fa nisy olombavambahoaka Tojosoa Andriamampandry no ny vahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ity androany ity no mahafisiny tao anatin'izany fa ny kandida Tojo Ravalomanana ihany no kandida avy amin'ny fanoherana ho an'ny eto Antananarivo renivohitra tao rahantsika ny antsiprian'izay tsy zakan'ny malagasy intsony ny zava-misy eto amin'ny firenena raha tsy hiteny afa-tsy ny resaka vidim-piainana sy jiro sy rano tokony ametra-pialana ny tale jeneraly ny Jirama hoy ny deputeny boribory-tany fahaenina tsy voafehy intsony ny toetra raha hoy Tojosoa Andriamampandry potika Antananarivo eo fako lalana tena potika faniry ny ambotay azy mitsena mikorotana amin'ny kabony ambany ny kanalina vo avy ny olona dia efa tsetsina fanotavana tipidrano manala manaiky azipo manaiky pataloha ny tambary totovana pedabe sy zavatra tsy manjara ny eto Antananarivo naseho sary teo daholy ny jiro tapaka rano tapaka io moa dia tsika Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara zay tokony tsy ho zao mihitsy ny mamazo ny vahoaka malagasy zany
iverenantsika ihany ny vaovaon'ny politika izay rehefa avy eo mahakasika ny fanokanana sy fampahafantarana ireo kandida ho fidiana ho ben'ny tanàna teny amin'ny commune Sabotsy Mehanindry. Fandaolotsika hanaraka vaovao hafa aorian'izay omenanao ihany ny Antsipriany izay. Mipaka amin'ny isam-baravarana eto an-drenivohitra ny fahatapahan-jiro sy ny rano. Maro ireo manaolana, maro ireo mitratra manoloana izany kanefa dia fezin'ireo beboty avy hatrany. Nandroso vahaolana indray ny mpitondra fanjakana ka nampanantena fa ahena hatrany amin'ny 20 isan-jato ny tany fahatapahan-jiro. Voafetra ihany anefa ny ora isitrahany vahoaka malagasy izany. Indao raha tsika ny fanadihadiny ny sitraka ratovina Mintso eo amin'ny Sarindratsariny Andry Rakotomalala. Noforonina ny olana dia nomena ny vahaolana. Paky isam-baravarana ankehitriny fahatapahan-jiro lavareny. Misy ny orinasa manambana ny katona noho ny fandaniana be loatra amin'ny fampiasana solika noho ny olanjiro hatrany. Nanome vahaolana ny mpitondra saingy tsy mahavaly akory ny filan'ny mponina fa alaolana fotsiny ihany zany. Iray amin'ireo vahaolana narozy vaomaly ohatra ny fampiasana ny groupe lehibe mandeha solika. Tetina 300 tapitrisa ariary isan'andro anefa ny solika olan'ina kanefa ihena 20 isan-jato ny tahany fahatapahan-jiro fa tsy ho foana. Aorininy amin'ny 10 alina ohatra dia ho tapahana ny herinaratra eto an-drenivohitra. Mampametra-panontaniana n'olom-pirenena izao karazana vahaolana hitan'ireo mpitondra izao. Tsy vahaolana maharitra amin'ny resaka solika aloha fa aloha tonga dia amin'ny jiro fo be ihany tena hipetraka andeha tsara. Lesika mahatonga amin'izao zao dia avy amin'ny folosy avao amin'ny mpiara-miasa amin'ireo ihany fa tsy avy amin'ny malagasy. Mety misy fahataitairana angamba raha ataoko nyfandiniana fa izany dia ho vita. Mety enjakenjany ihany ke zany. Tsy vahaolana mihitsy izany raha mbola solika ny ampiasaina. Vonjitavan'andro fotsiny ihany ireo nambara fa vahaolana tsy nisy maharitra mihitsy. Ireo samy trotra nefa dia na fisamborana na famonjana no miandry azy. Azo atao mitrandraka ny Antsimirova mampiena ny vidina solika ampiasain'ny jiro vahaolana maharitra zao dia tokony ho ampiatsahany tsara le ao amin'ny fobe amin'ny jiro. Raha vao tsy resaka inona moa ty fandoana araka le hoe fany hoe inona zany hoe andekale tsotrany zany fa raha mbola cadre zany dia io foana. Tokony mitady vahaolana maharitra amin'ny mpitondra fa tsy hoe vahaolana vetivety ihany ny anisy rapitsy ao dia aveo dia araka izany vahaolana matipaika mirindra sy maharitra ny takiana mba hahatonga ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Fa ambany na dia niakatra kely aza ny tany vehivavy mandray anjara mivantana sy mandray andraikitra ho an'ny raharam-pirenena na dia maro isa aza ny vehivavy malagasy. Vehivavy mpitarika, vehivavy mpanao politika sy vehivavy mandray andraikitra eo anivon'ny firenena manodidina ny 80 isa no nandray anjara tamin'ny atrikasany tanterana teny Ambodivona androany. Etsika izay niarahana tamin'ny vondrona afrikanina ho fampandrosoana ny vehivavy malagasy indrindra ireo misehatra amin'ny lafiny politika. Sitraka Ratovina Mintso eo amin'ny Sarindratsariny Niarotanjona. Isiany fifanampiana eo amin'ny vehivavy malagasy sy fampizarana traikefa eo amin'ireo vehivavy mpitarika sy ireo vehivavy mpanao politika dia nisy ny fihaonam-beny ireo vehivavy mandray andraikitra sy vehivavy mpanao politika androany. Etsika izay niarahana tamin'ny vondrona afrikanina ho fanampiana ireo vehivavy malagasy manoloana ny fandraisana anjara amin'ny raharam-pirenena. Tanjona nandritra ity etsika ity ny ampiroboroboana ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny politika. Efa madivajiva ny fifidianana ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna toato ary isy moa vehivavy hirotsaka ho fidiana ao anatin'izany ary indrindrandrindra koa mazava ho azy isy vehivavy mpifidy ka n'izay anton'izay dia mila fanomanana satria ilaina ny fandraisana anjara mavitrika ny vehivavy amin'ny fifidianana satria demokrasia ny tadiavintsika vehivavy anisany maroanisa eto amin'ny firenena. Anisany mbola olana sedrain'ny vehivavy ny fandraisana fanapahan-kevitra fa eo ihany koa ny fidangany antom-bola ho an'ireo misafidy ny latsaka ho fidiana. Hita nefa fa misy lesoka satria mbola vitsy dia vitsy vehivavy amin'ny sehatra rehetrarehetra ho fanapahan-kevitra ary hita ihany koa fa tamin'ny fotoan'androny tao amin'ny antenera-pirenena na dia lany ary ny lalàna amin'ny fanomezana toerana misimisy kokoa ny vehivavy amin'izany sehatra izany dia mbola
nolaviny teo anivo ny fitsarana avombalana mpanorenana zany lalàna zany tokony jerevana ny lalàna ny feno fifidianana code électoral satria misy sakana be dia be indrindra ho amin'ny vehivavy raha tsy teny afa-tsy ny fandraisana anjara rabola lafo dia lafo indrindra tao amin'ny fifidianana filatsana filopirenena tsy nisy mihitsy moa zany kandidaty ny mpirotsaka vehivavy asa tokoa hoe noho ny resaka rabola satria samy matadiditsika ronjato tapitrisa ny fandraisana anjara na teo amin'ny solombavam-bahoaka roapolo tapitrisa voly zany sy ny fitenenana ka tokony jerevana io raha ny salanisa no jerena dia nahitana fitombony ny vehivavy mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena sy ny tontolony politika eto Madagasikara na dia mbola vitsy aza izany ho an'ireo mpikambana eo anivony gouvernemanta ohatra dia 12 amin'ireo minisitra 720 no vehivavy izany hoe 170 faingo 9 isanjato ho an'ireo solombavam-bahoaka kosa indray dia 9 isanjato no vehivavy voafidy eto Madagasikara ary ho amin'ny fifidianana kominaly izay ho tanterana ny 12 desambra ho avy izao 720 sy 300 amin'ireo 720 sy 305 ny vehivavy mirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna. Fa isan'ny olana eto Madagasikara ny resaka fananantany ary isan'ireo raharabetsaka indrindra eny anivon'ny fitsarana ny ady tany. Isoroana sy amana ny olana ny fananantany no antony atrikasa mivantana ny arahan'ny ministera ny sy ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany na ny sifa. Ndao raha tsika ny tati-baovao ny Faniry Andrinarivo eo amin'ny sary sy ny ratsary ny Andry Rakotomalala. Fandarana asa-pirenena ahitana ireo tondrozotra mamariparitra ny lalana andehanan'ny fitantanana ny fananantany mandritry ny taona maromaro ifandimby hatramin'ny taona 34 no nodiniana tamin'ny atrikasa andiany faharoa momba ny fananantany. Voarakitra ao anatin'ny tahirikevitra ireo lalana anatsarana ny fitantanana sy ireo tokony atao amin'izany. Dia izay zany ny atrikasa natao androany hoe ahoana ny ametrahana araka ny tokony ho izy izay plateforme de dialogue izay raha ny sosikevitra ny ainga avy taty amin'ny ministera dia misy olona maromaro entité maromaro mandrafitra n'izay plateforme izay manana sosikevitra ihany koa nefa ny avy any amin'ny sifa sehatra imbonana ho an'ny fananantany hoe ohatrany ahoana dia ny fandrindrana n'izay sosikevitra izay mba tonga an'ilay izy ho plateforme opérationnel ekeny rehetra ary afaka ho tena sehatra ahafahany rehetra mifanakalo hevitra marina manatosaka ny hevitra rehetra zay mahakasika na toejavatra anankiray. Ny fifampiresahana no isan'ny vahaolana anatsarana ny resaka fananantany hoy ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany. Ary marina fa tsika Madagasikara dia anisan'ny tiafina ihany koa nahazo laza tamin'ny fametrahana an'ity teo anivon'ny raisam-pirenena dia ny mampalahelo nefa natria antsika indray lasa maro tara kely ary zay mahatonga tsy maintsy hoe mihotra tsika miezaka tsika mba ho voalohany hatrany amin'izay hoe tontolo fananantany zany satria ny tany dia miankina amin'ny tany daholo ny rehetra ka rehefa ifampiresahana zany izy dia mety ho foana hatreo ilay fiampiaia iny satria be dia be koa ny aiai mety mitsanga eto Madagasikara. Isan'ny bokin'ady betsaka indrindra eny anivon'ny fitsarana ny ady tany ankoatry ny fisaraha-panambadiana. Marobe ireo olany fananantany no tsy voavasy mbola voarakitra. Ezaka ho amin'ity fifampiresahana ity ihany koa moa ny vahaolana ialana amin'ny resaka fibodona tany izay zary lasa olana iainana andavanandro. Tontolon'ny zavakanto azo lazaina fa mbola vitsy ireo misehatra amin'ny fanaovana asa tanana mampita afatra amin'ny alalan'ny endrin-javatra iray na lokony eto amintsika na ny art plastistika izany. Na izany aza nefa dia tena misy ireo talenta sy mampiakatra ny hoavin'ny tontolo ara-javakanto eto amintsika. Anisan'izany ny finoana ratovo. Faniry Andrinarivo sy ny Arotanjona no mitondra ny antsipriana izay. Asa tanana iray vita amin'ny alalan'ny vy izao hitantsika izao amin'ny mazavakanto azy dia mifono hevi-dalina sy mampita afatra mafonja ity famoronana ity. Manasongadina ny fifandraisana misy eo amin'ny fotoana sy ny fiainany zanak'olombelona izy raha ny fanazavana. Ny tsipika mahitsy dia manasongadina ny lanjan'ny fotoana rehetra ny ainana izay fanomezana avy amin'ny ao ambony. Maneho ny firindrana sy ny fandrindrana raha ny fanazavana hatrany. Ny fitambaran'ireo tsipika maro ireo kosa no maneho ny fifamatoran'ny fotoana sy ny fiainana. Ny foto-kevitra mahitsy sy fihavanana no avohitra ny finoana amin'ny asa tanany.
tanjony ny isariana ny maro iray ina toy ny fitambarany vy amin'ny asa tanana ay ametraka ny mazava-dehibe ny fotoana ary anaja ny fihavanana soatoavina malagasy. L'exposition voalohany dia ny exposition natao pour invitation au temps. C'est une titre exposition des resaka mi-explorer amin'ny concept du temps zany à travers ny tipitipika rythme ohatran'ny hoe fotoana misy rythme. Message tiako ampitana amin'ny vatana dia ny hoe amin'ny fiainan'ny olombelona dia mila miaina dia mametraka ny valeur amin'ny fotoana dia indrindra miaina ao anatin'ny fiarahamonina hoe miezaka ao anatin'ny hitsiny sy ny rariny dia fiarahamonina mirindra sy milamina ao anaty fahamarinana. Ny fitiavana aneo zavakanto miavaka kanefa mitondra hafatra ho an'ny manodidina no nanosika ity mpanakanto ity aneo ny asa tanany ary andray anjara amin'ny fampiratiana toy izao. Tsara marina fa andiany fahavalo amin'ny fampiratiana ra-javakanto izay karakarain'ny Le Prix Pentania ao amin'ny fondation H ity nandraisany finoana anjara ity. Ireo zavakanto ireo izay azony rehetra tsy dihina ka hatramin'ny 20 Novambra. Fa araka ny fanambarateo dia notsofondrano sy nampafantarina androany ny candidat team ao amin'ny commune Sabotsinamehana. Nitarika izany ny filoha nasionaly ny Antokotiko Madagasikara Marc Ravalomanana izay nanome afatra sy tomarika manokana ho azy ireo amin'io fifidianana ho avy io. Dao rahantsika ny tati-baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsariny Tahiriny. Mijoro ray aman-dreny ny filoha Ravalomanana ka miaina izanany rehetra amin'izao fiatriana ny fifidianana be ny tanàna izao. Tsy manana zotsy olany ny candidat team rehetra rehefa manaraka toromarika sy fitsipika. Sy azo barapinan'io rehetra tsy maintsy atao izay manara mihitsy manana votsy olany. Io zany dia miandry anareo izahay zavatra telo nizataka tahaka voalohany ny fifampatokisana. Tonga eto andindra sy andamina ary ameny ndraiky fitsirava iaby. Ny député filovam-bahoaka no tompona andraikitra voalohany. Tompona andraikitra voalohany amin'ireo ben'ny tanàna misy azy. Todika manokana nareo conseiller tena clé fa tsy ny ben'ny tanàna regny satria nareo izy mitendrena ben'ny tanàna ihany. Fa reto conseiller reto tsy maintsy ataontsika maronisy tsisy raha lavalina vita na mandesa ka mandesy juste be rehefa tsy maintsy mandesy manananina dia mba maronisy zay vakampiasa miery raha zany blokena foana misy blokena foana tsy maintsy manao izy ava be mihitsy betsaka. Fandresena ho an'ny rehetra ny fandreseny candidat iray amin'ny fifidianana be ny tanàna ka tokony tsy raviravitanana ny olom-pirenena hiatrika izany. Ity fandresena azy rehetra tsy fandresena ho amin'ny candidat rehetra fa fandresena ho amin'ny Antokotiko Madagasikara. Noho izany raha tiatsika ny Antoko, tiatsika ny firenena dia tsy maintsy miara-mijoro tsika rehetra anohana azy, tsy maintsy mijoro nareo tsy maintsy mirahina ahafahana mampambany azy. Candidat ny manana ny maizy azy ny candidat team. Tsy ambakan'izany ny candidat Alain Pierre eto Sabotsinamehana fa manana antraikefa andray ny toerana mahabe ny tanàna. Mafeno fandrefeko ny fihetsika na fitsikinao na ny toanany monsieur le président izy toanany monsieur le député toanana ihany koa atao politique ary toanana satria manana ny tantanana ary indrindrindrindra fantatray fa ilay olona ho apetraka dia olona avita ary ko voalaza tao hoe mahalala mavita mahay raha fantatrareo moa talentsika be koa zahay rehefa be ny tanàna taona maromaro a zay ary anisan'ny mametraka any keo amin'izao fotoana tana zahay nandritry ny herinandro iny fa nanentsika ity fotoana ity satria zava-dehibe ity fotoana ity. Araka izany tsy tonga ho azy ny fametrahana azy ho candidat eto Sabotsinamehana. Andreny andraikitra tadrify amin'ny masoko mampamahoaka ny tenanay. Eto dia tena mampafantatra antsika rehetra araka ny famila benaran-kevitra sy ny fanehoana tsara teo amin'ny masoko mampamahoaka. Nandalo teo ambany teo amin'ny andraikitra ny nanolotra candidat ho be ny tanàna eto amin'ny commune Sabotsinamehana. Maro maniry an'izany dimy izy ny mpifaninana fa ndray matora zavatra tsy valaim-pera ny safidianiny ny tamin'ny andro farany ary manana fahalalana manam-pahendrena
manana fahaiza-manao ihany koa satria tsika efa niara ny asa nandritra ny valo taona no tendrenao milefitra faharoa ny be ny tanàna ianao minomana tonga amin'ny toerana mahabe ny tanàna ianao tsy ho vaovao amin'ny tsony mandraikitra marary an'ity tanàna ity ary fandokasam-pahefana matsara zavatra tsika ihany koa manana ny demokrasia izay masoa tena tsara-tsodrano raha ny andraikitra zay tsara. Maro ny vina entiny ampandrosoana ny komina Sabotsynamena izay mamaly ny filany vahoakiny fotony. Nanamafy ny fahavonona no amin'izany ny candidatim Alain Pierre Razafindratsimba. Nefa ny tiko Madagasikara ny tenako rehefa natolotra Andriamatoso ny mavahoaka ny anarana tany aminareo birao politika dia sy nisalasala-nareo nangato an'izany anarana izay nentin'Andriamatoa sy ny mavahoaka izany izay isorako erakoa eratsaina indrindra ny fanambarany teo fa iara-asa izay rahalahy izay moa efa niara-ny asa tamin'izay tsy misy ny volo manoa randrana fa dia mametoky anareo rehetrarehetra fa tena iara-asa. Nampahafantarina ary notsofindrano androany ny candidat be ny tanàna atsimo ao Sabotsynamena Alain Pierre Razafindratsimba. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena 520 ireo olana moiny Inde vokatry ny oram-ben'ny kinja tany atsimony Espagne araka ny tatitra farany. Manoloana izany dia misaona mandritra ny atelona ny firenena Espagnol. Ndao rahantsika ny fampitinana izany hoentiny anjara alovany aina eo amin'ny sarisindratsarin'ny Andry Rakotomarana. Mitohy sady mitombo ny asa fanadiovana ny tanàna taorian'ny tondra-trano nandravarava tany Espagne. Olona 520 farafahakely no namoy aina tao amin'ny faritry Valence. Ankoatr'izay, fiarahampolo no simba ary miparitaka eny an'arabe any atsimo atsinana firenena. Samy manao izay ho afana ny mponina manadio ireo loto vokatry ny fotaka tonga ny tokantranony. Mijaly ara-tsakafo sy ireo filana fototra toy ny rano fisotro madio sy ny herinaratra ny vahoaka Espagnol ankehitriny. Ankoatra ireo ainana fohy dia foto-javitra asa maro toy ireo trano be sy tetezana maro no nentin'ny ranom-potaka ary niteraka fahasimbana ho an'ireo tanimboly sy ny voly izany. Na eo aza ny voana dia tsy miravoravo tanana na mitareintana mepaka ny mponina fa vonina hiavitra sy hanavitra saingy miandry ny rano ho ritra. Nanaja iray minitra fahanginana ho fiara miory ireo ekipa mpilalao baolina kitra ny Madrid sy Barcelona ny alohan'ny fotoam-pahazaran-tena fataony ny alarobia lasa teo. Namoaka didy ho fisaonam-pirenena mandritry ny 3 andro manomboka androany kosa ny gouvernemanta Espagnol. Tapitra ny fampalalama voantsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka nono nanaraka izany ny hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.